Alleloia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasina babalala no amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia fahabe indray ny tenako meno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maro izay miaraka aminay isan'andro a, mantontosa izao fandarantsika izao. Dia fedana tompony eo amintsika tsirairay avy a, dia matoky sy mino fa efampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Ary matoky koa fa androany ianao hiaraka aminay eto androany dia matoky fa tsy takanidiranao teto no hivoahanao eto amin'ity androany ity. Raha ohatra androany no voatonga eto dia teny aminao hoe tsy sendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia miteny anao hoe tonga soa ary aza miafahafa ihany koa mandray anjara takanikiza anatin'ny commentaire ao rehefa avy eo hitanao fa mahakasika anao zavatra resahantsika eto. Dia maridatra amin'ny farany fa eo amin'ny 30 adiny iray sasany eo moa ny rahantsika eto androany dia inoko fa adiny iray sasany ahafahanao mitombo ara-panahy ao anatin'izay fiarahantsika izay. Ialako tsiny aminareo satria tena tsy hitako izay niditra voalohany teto androany satria mbola variana nisy zavatra tsy maintsy nataoko tato amin'ny ordinateurako tato dia efa lasa ilay izy ka tsy fantatro sao dia mba misy afaka miteny nareo iza no mba olona niditra voalohany teo androany. Raha mba nahita ny tenany izy hoe iza niditra voalohany teo androany dia mba teneno anazy satria tsy hitako iza niditra teo voalohany androany ilana tsy indrindra riavana malala. Iama niditra voalohany teo, tahiny tompo Ranabaviama dia fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao Ranabaviama dia maherezatra ny hatrany ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra hikasika anao amin'izay rehetra ataonao sy amin'izay rehetra alehanao dia izy no lohalalanao sy vodilalanao amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra ataonao. Raha misy hikasainao atao dia atao fa antanan'Andriamanitra momba anao Ranabaviama. Dia tahiny tompo Ranabaviama Iama mahereza Iama dia tahiny Jesosy fanatera amin'ny ankonanao. Ranabaviama Lovely, ao ihany koa Angelina, Zamina kamaradin'i Jesosy, Razana Monika, ao ihany koa i Sandola, Bartella, Irikaraka, tonga soa Jenilaina, Lazana soa Sylvie. Dia tahiny tompo ihany koa i Razana Monika, Marijo, dia Nambintso Makrina, Tsiramboaramiel, Jessica Patici, Kadaka Malala, Angelina Diamant, Rantandrindra Marie Charline, Ralarin Asina Apostoli, Koda Leoni, Lovlitina, Rodine Marie, Rambaviniaja Jesosy Mpandresy, Selina Rosemina, tonga soa Razana soa Sylvie, tahiny Jesosy Bertsava, Todjy Jesosy mandrakizay, Mampionina, Iama, Koda Leoni, Ida Rosemina, izy koa Lantonirina, Bartel efa narapeko teo, artisanay de Madagasikara, Mami Bertsava, tonga soa daholo isika rehetra. Dia Rambavy-Saondra, tahiny tompo daholo isika mianakavy dia faly mahita anareo dia samy mahery, samy tahiny tompo. Mino ny zavatra izao dia andolotsika hivavaka aloha tsika metraka ny fotoana am-pelantanandroany. Mialatsiny fa tsy misy sary mihitsy androany noho ny antony manokana dia tsy nety nivoaka ny sarintsika androany, ny sarin'ireo mpandray anjara fa dia feo ihany no henotsika androany. Andahoary ampandrosotsika ny anabavitsika mihaja izy no hivavaka fanombohana eto androany dia aoriana ny vavatsika henohitra dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra. Andahoary to dia ampandrosotsika ranabavitsika mihaja, tahiny tompo ranabavy mihaja anao avy hatrany ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur Menakavy
tahin Jesosy itsika tsirairay avy manaraka indray zao vavaka fiambena am'izao dia iaraka hivavaka ary sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Jehova ndreto indray ny mpanompo kelinao tena hoe vorolanina eto indray miankohaka eto alohan'ny seza fiandriananao amin'izao alinalina izao dia hitanao ary dia mitafakambana aminao ny aminay rehetrarehetra dia ndreto izay Jesosy tena hoe mila ny fanatrehanao, mila ny herinao indray hikasika anay, mila ny fanahinao indray hitarika anay Jesosy dia apetraka fianao am-pelatananao sahady izao fotoana izao mba ianao no andamina sy andrindra ny fotoana rehetrretra hatramin'ny farany. Hiditra mihitsy ianao Jesosy hikasika ny fony tsirairay avy izay anaraka n'izao vavaka fiambenana izao mba tena hoe ho torotoro mihitsy ny fony tsirairay avy raha andreny teninao Jesosy ny fanahinao mihitsy no anoba sanarika anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy dia rakofanay amin'ny rahanao Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay eto rakofana amin'ny rahanao ihany koa ny telefona, ny connexion, ny crédit, ny fitaovana rehetra ampiasain'ny pasteur any amin'ny foibe dia fafazanay amin'ny rahanao izany ary dia voly satana dia afatotra amin'ny rahanao tsy ambinina tsanakely tsanam-pahefaneta ary apetraka fianao am-pelatananao ihany koa izay rehetra hitondra ny fotoana eto ny hitondra ny toroteny ianao hanositra ny vavan'izy ireo, ny lelan'izy ireo mba tena ianao ny hikasika ny teny izay rehetra voaka ny vavan'izy ireo dia ianao ihany koa Jesosy hanositra ny pasteur amin'ny famelabelarana ireo manao ny vavaka famaranana koa dia fianao ny asa Jesosy hametraka ny teny ao am-bavan'izy ireo dia nisanisa Jesosy mangetaeta anaraka izao fandaharana izao dia ianao mihitsy ny hanao lalana hanokatra varavarana ho an'ny tsirairay avy ihany koa ianao Jesosy manaraka izao fandaharana izao dia nisanisa Jesosy mbola nivelany ihany no ny amin'ny asa mandrarasy ny asakazaka dia ianao ihany Jesosy koa no ampahita fotoana ho an'izy ireo tena hoe anome fafana an'izy ireo indray hiara hivavaka aminay andreny teninao eto ihany koa Jesosy dia tahio izao fandaharana izao tahio ihany koa ny pasteur mivady sy ny ankonany dia matoky Jesosy fa miaraka aminay eto ianao manatrika eto ianao dia ny herinao Jesosy hirotsaka aminay tsirairay avy dia ny voninahitra dia aterinay ao anao rery ihany Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavy mihaja antsika tao anatin'izay vavaka nentin'izay dia Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao ranabavy mihaja dia tahiny tompo hatrany hatrany. Alleluia. Eno hira aloha tsika ary dia rehefa ao andrinany hira dia hiany toroteny tsika andrao moa tsika dia hiany toroteny izay hoentiny mampionona tsika amin'ity androany ity izany hoe vavaka maraina omaly hoanareo izay ny vavaka maraina omaly nafinaritra be ny toroteny. Za tena tany ampiasana ny ianao ilay toroteny tena ozy hoe tena tsy maintsy ho velabelarina ihany izany toroteny izany sady amin'ny alina ohatr' izao mantsika betsaka amintsika ny tsy miheno rehefa maraina dia tsy tiako votsitra eo amintsika izany tena razana tiako mba hoe hoenitsika rehetrarehetra satria dia tena mamiko loatra ilay toroteny ary dia ny fidy androany ino no toroteny ho velabelariko androany dia ny toroteny ny vavaka maraina izay natao mampionona omaly. Amin'ny filazana kely amin'ny lahady ho avy izao tsika dia natateraka batisa ho tenenanareo tany amin'ny zoma izy atao batisa. Alleluia. Fa amin'ny lahady ho avy izao tsika dia natateraka batisa any Evry any amin'ny 91 zany ho anareo aparisiny manodidina izay te hanotrona dia afaka mandefa MP amiko dia miresaka tsika dia atoranareo amin'ny quai d'Evry zany misy an'ilay quai io misy an'ilay rano ambany tetezana io dia ambanin'ilay tetezana maty io tsika no manao batisa. Teny amin'ny nanaovana batisa ny ranabavy Tsiriamboaramiel, ranabavy Tina Rakotoarizaka ary ranabavy Andandry. Eny zany tsika no nanatanteraka ny batisa amin'ny lahady ho avy izao. Petrakantsika amin'i Jesosy izany fotoana izany mba ho tanteraka soamatsara mba tsy ho voasakatsaka ny devoly sy ny satana fa dia ho tanteraka soamatsarany izany batisa izany. Ka dia eo tsika no iona ho anareo izay ho avy. Tsika mbavaka ny fotoana zava-dehibe loatra izany batisa izany ary fantatreo tsara fa rehefa batisa dia mampahery ny olona tsika, mampahery ny olona rehetrarehetra izay
miditra amin'ny ranony batisa fa tsy mora ilay mialohan'ny batisa dia mampahiry anao ilay hiditra amin'ny ranony batisa zany fa mety mandalondalo adiady ianao a nefa aza manafa aza matahotra fa tsy mandalo batisa koa zao mandalondalo ady a fa mahireza fa lalana lalovan'ny olona rehetra atao batisa dia ny batisan'ny afo izay mialoha ny batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina koa dia mahireza dia tahiny ny tompo a isika rehetrarehetra ny fotoana moa zany dia tokotokony any amin'ny am'romberombe folo sasany any satria ny lahady zay tsy dia tena hoe fomaraina be loatra dia miainga batiza ia dia eo amin'ny adiny roa eo ny adiny roa sasany eo ny nino testy ny trajet anay mandeha makany a zay moa aty amin'ny province aty dia zay mahatonga an'izy somary hitanakaiky misy fanaovana batisa koa aty aminay aty amin'ny nanaovana ny rizoko felana rakoto ranabaviaina ry ranabavitody ry zavy ny manatao batisa taty aminay fity fa saingy amin'izao fotoana zao a dia lasa interdia misy interdiction eo amin'le toerana tsy haina nisy zavatra nitranga na zavatra ohatr' zany a dia tsy azo hidirana amin'le toerana fanaovana batisa ty zay mahatonga an'ilay izy ataontsika any Evry matetika mazy dia aty aminay mba manantona makaty aminay zareo fa atao batisa fa amin'io zany dia zahay ny anantona any dia apetrakitsika amin'i Jesosy moa zany fotoana zany fa fotoana mamy tokoa zany fahafahantsika manao batisa fa tonga ireny isan'ny olombonjena alleloia ho an'i Jesosy ny voninahitra ndao atsika hiditra rehetra any amin'ny hira dia avy eo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritra daholo arytsika rehetra.
Misaorantsika n'Andriamanitra zany izy zany misaotra nareo koa nakasitraka tamin'ny hira dia misaotra mamerina ny tsy dia alina miran'izany ka samy manana zany izy zany nandrina raha mamonjy na iantatiana lokondanitra ny titran'ilay hira. Hitsavatra ny ten'Andriamanitra ary tsika dia meno finaritra daholo isika mianakavy dia matoka fa ampaheranao ny ten'Andriamanitra eto androany. Dia tahitoko Tery Albenja Nambintsomakirinina raha dia davitsika kely le toriteny aleksiny mbola mifilafily sila dia mbola tsy ahita tsirony. Ia. Amin'ity androany ity. Any amin'io ka no vakitsika etsika naoka ozerentsika. Miala tsy fa tsisy araba-tsomony satria ny azy ny toriteny dia efa nainga tany amin'ny voalohany toriteny satria fandarana nataony fa tsy toriteny dia na tsy miaraba-tsony ary izy dia efa tavoatriny ny rabanareo zany izy alleloia fa tsy hoe tsy miaraba dia namantezitra akory fa irabany efa nalefa tany aloha ny fiarabanako zany mametraka raba aminareo Angelina Suzelle Noranora Tery Albenja ny Anamainsoa Koda Leonie ireo mbola sy narabaiko fotoanareo dia tonga soa nareo Sandola Kadaka Randri Masaline efa narabaiko Eliza Tsiala Erikaraka Soameva tainy Jesosy daholo ndao ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra atsika dia meno finaritra tao dia rehefa miverina eto mirabelatra ny ten'Andriamanitra tainy Jesosy daholo. Dia arakaraka ny toetrano maharitra eo nahitanao tsirony koa dia amin'ny fa tsy tena mahita tsirony kory mbola vao manina. Soa toetsika ny toriteny. Any amin'io ka no vakitsika androany. Io ka toko fatelo amby roapolo ojerentsika. Io ka toko fatelo amby roapolo dia amin'ny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa valo amby roapolo no vakitsika. Io ka toko fatelo amby roapolo amin'ny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa valo amby roapolo vakitsika androany. Naran'i Jesosy manao hoe ny soramandy ny nanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Naran'i Jesosy voalaza ihany koa io teny io zany any amin'ny Matthieu 27:27 sy any amin'ny Marka alioka ny vakitsika. Amin'ny naran'i Jesosy manao hoe ary raha nitondran'i Jesosy izy dia nitana lehilahy kely ny anankiray atao hoe Simona ary vao avy any an-tsaha izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra iny ny hazo fijaliana anaraka an'i Jesosy. Ary izy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe ny zanakavavy ny Jerosalema aza mitomany fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Amen. Rehefa andeha Jesosy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe vahoaka betsaka nanaraka zany hoe karazan'olona maro be zany tao daholo. Fa nisy karazan'olona anankiroa misinganina manokana reto. Ny karazan'olona anankiray dia ilay nitodian'i Jesosy dia ilay vehivavy hoy ny ten'Andriamanitra hoe nisy vehivavy maro nitehatratra sady nitomany azy. Zany hoe nisy singana olona anankiroa zany teto, karazan'olona anankiroa zany teto, tsy ny vahoaka maro be fa ireo vehivavy ireo ny anankiray. Dia ny anankiray indray le lehilahy Kireniana Simona no anarany. Ireo no voateny manokana ankoatra ny vahoaka teto. Le vehivavy maro dia nitehatratra
ary tomany midradradratra na lahelo na hitan'i Jesosy. Satria Jesosy tamin'io fotoana io efa tena avy kapohany, efa tena reraka izy tamin'io miakatra eny Golgota, efa tena potipotika ny nofony efa feno rano tenany tena hoe reraka dia nalahelo ny olona. Ary mbola mieritreritra koa hoe handeha ombona Jesosy tsy mora ny mieritreritra an'izany. Dia tena nitomany ilay vehivavy reto ary nitehatratra izy. Dia hitan'i Jesosy ilay izy dia nitodian Jesosy ry sary eo. Izao rehefa namanana. Raha nitomany nitehatratra ilay vehivavy reto dia tsy maninona mihitsy satria olona manoloana anao izao kosa rehefa olona maradratra efa tena mijaly ampijaliana ampahoriana mbola handeha ombona tena hoe solona ny ainy. Dia ahoana rehefa nanotoim-potsika kosa raha tsika no mahita amin'izany mitovy daholo izany fa raha izaho koa niteo dia ohatran'ireo vehivavy ireo hoe tena nitomany nahitan'i Jesosy, nitehatratra nahitan'i Jesosy, ary tena nidradradratra nalahelo an'i Jesosy ireo olona ireo. Fa ozy izy Jesosy manao hoe ry vehivavy ozy izy ry zanaka vavin'i Jerosalema aza mitomany fa mitomany iny tena nareo sy ny zanakareo. Izany hoe ilay vehivavy mitomany zany na tsy maninona mihitsy. Raro ny zareo raha mitomany, raro ny zareo raha ratsa-dranomaso satria mafy loatra ny zavatra hitany. Fa izao neny Jesosy dia fantatry Jesosy tsara fa hiakatra eo ambony eo Golgota izy ombona amin'ny hazo fijaliana izy dia maty izy fa efa fantany fa hitsanana izy ary tapitra hatreo ny adiny, tapitra hatreo ny fahoriany. Tsy impiry Jesosy no ambony eo. Ny tena marina mainka ary Jesosy hiakatra eo satria efa tsy tamanaka eto amin'izao izy fantany no aviny. Fa raha miala eo izy dia efa miandry azy ny lanitra ny avana handray azy amin'ny voninahitra sy ny orakora-pifaliana tao an-lanitra tao. Hiakatra any amin'ny voninahitra Jesosy fantany tsara izany. Fa nandreto vehivavy reto hoy Jesosy manao hoe raha vehivavy aza mitomany izany hoe tiany Jesosy tena mitomany ihany nareo ary hotsaina ny masonareo tena afo ny tratranareo. Fa izao aza zany hitomanianareo fa mitena nareo ina moa ny dikan'izany. Ny dikan'izany dia izao ry havana afaka mitomany ihany reto vehivavy reto. Any tena marina tena avelan'i Jesosy mihitsy hitomany. Fa ranomasom-panenena, ranomasom-pibebahana ny tokony narotsaka reto vehivavy reto. Nijery ny tenany izy, nijery ny zanany, inona moa ilay hoe zanany ny vehivavy efa tenentsika foana rehefa mampianatra hoe ny kodiny vehivavy ao anaty baiboly dia fiangonana. Ary dia vehivavy maro iny tena Andriamanitra, izany hoe fiangonana maro. Dia samy manana ny zanany ireo fiangonana ireo, manana ny zanaky ny fiangonana. Aza mitomany aho Jesosy fa mitomany ny zanakareo sy ny tenanareo. Andana nareo bebaka, andana ampibebao ny olona, andana manenina ny amin'ny zavatra tsy lety, andana mitomany dia tiafo ny tratranareo. Hoy ny tena Andriamanitra hoe tiavo ny fonareo, tiatiavo fa aza ny fitafianareo. Fa ny aho izy Jesosy za inge jerenareo dia afaka mitomany nareo fa ny ahy le fa tapitra ny fahoriako. Ary maro be ny havana-manana any mbola tratran'io zavatra io amin'izao fotoana izao. Mitomany ihany ny olona. Iza moa ry havana-manana ny tsy mitomany rehefa mahita passion du Christ. Mijery la passion du Christ iny tena maro be ny olona nahaforona hira tao aorianan'iny satria mahita an'ilay fahorian'i Jesosy izany. Iny moa no tena manakaikikaiky ny baiboly. Tena hoe natao tanatina fandiniana mihitsy ny film iny fa manakaikikaiky be mihitsy ny zavatra niainan'i Jesosy tamin'ny niakatra teny Golgota. Dia tena hoe tomany ny olona, mahaforona hira mihitsy ny olona, tena hoe marano fony ny olona malahelo mahita an'i Jesosy. Fa Jesosy hoe teniteny zako aza malahelo ananareo fa ny tenanareo no alelovy.
raha ny olona zay voakasika sy ny tombanina hitan'iny film iny dravana malala toketraiko film million na film milliard maneran-tany no nahitan'iny film iny ka nitodika tamin'ity teny Jesosy ty hoe mitoman'iny tenanareo dia tokony mitondra fifaazam-panahy farak'izay tena angeza ary mitondra fivebahana ho an'ny olona tena amina miliara tapitrisa maro teo tamin'ity zao ity iny film iny raha toka tanteraka tamin'ny olona ny teny hoe mitoman'iny tenanareo sy ny zanakareo fa azazany mitomaninareo tian'Andriamanitra ny olona hibebaka ny avana na amin'ny fahitana an'i Jesosy sy maty teo amin'ny azo fijaliana ny zavatra tiany Jesosy dia ny olona hibebaka hitomanany tenany hanenany amin'ny zavatra tsy entina teo fa tetiny nisy lehilahy anankiray ihany koa izay teneniko anao teo manao hoe voasingana ihany koa ty lehilahy ty dia le lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona ny avana hoy ten'Andriamanitra ary raha mitondra an'i Jesosy izy dia nitana lehilahy kireny anankiray atao hoe Simona izay vao avy any an-tsara ka nampitondra iny ny azo fijaliana anaraka an'i Jesosy. Misy lehilahy anankiray izany teo. Io lehilahy io olona tsy fantatra mihitsy izy io. Tsy hita mihitsy izy io raha tsy teo amin'ny fotoana io. Ary izy io dia olona hafa firenena, tsy jiosy izany izy fa izany kirenianina zany efa jerentsika izany kirenianina zany dia olona avy any amin'ny faritry ny Afrika avaratra any, Afrique du Nord zany. Fa tamin'ny fotoana io lehilahy io teo zany hoe izy io zany olona hafa fiaviana, hafa firenena fa mipetraka tao a Jerosalema izy. Satria tamin'ny fotoana io dia hoe ten'Andriamanitra manao hoe avy tany an-tsaha io lehilahy io. Zany hoe io lehilahy io zany sendra tonga tapoka teo fa tsy nanatrika ny zavatra rehetra izy zany tsy nahiko eo amin'ilay teo le nitabataba be niaraka tamin'ny vahoaka hoe afay parapasy tsy teo izy tamin'ny fotoana iny fa tapotapoka teo io lehilahy io potra tapoka vany izy io dia olona avy any an-tsaha zany hoe olona avy niasa olona avy any an-tsaha zany dia olona avy niasa ary zao rehefa namalala efa nandinika lezy io dia io fotoana io Jesosy nanomboka ny nombona teo ambony azo fijaliana Jesosy tamin'ny 7 maraina, tamin'ny 7 ora maraina zany. Dia teto zany raha nampitondraina an'io azo fijaliana io zany ty lehilahy ty. Dia ndefa ataontsika hoe tany amin'ny tamin'ny 9 maraina tany zany ohatra, zany adiny iray mialoha tany hoany. Satria hitondra an'io izy dia hiakatra ny Golgota zareo dia eny Jesosy nombona. Avaly na fito sasany maraina tsy fantatro fa talohany tamin'ny 7 maraina. Nefa voalaza ny ten'Andriamanitra fa io lehilahy io dia avy any an-tsaha izy io, avy niasa. Dia azo tsy hiatsaina amin'izany zany raha olona vao maraina be zany amin'ny 7 maraina ohatra amin'izao tsika zao ohatra amin'ny 7 zao. Amin'ny 7 maraina zany olona avy any an-tsaha zany dia olona tena miasa fatratra. Olona miasa tsy normalina zany fa olona tena hoe mety hoe miasa tena an-tsaha mandritry ny alina ve izy io sa ny fo maraina be le izy zany ohatra hoe tamin'ny 2 maraina dia efa nakany an-tsaha sa ahoana. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa tsy avy any an-trano izy, tsy avy natory raha maraina ny fa avy any an-tsaha. Olona miasa fatratra, olona reraka zany io lehilahy io rehefa namalala ny tonga teo vizana avy niasa tany an-tsaha. Mety niaritra antsika amin'ny fantatro tany an-tsaha. Fa rehefa tonga tapoka teo io lehilahy io ry havana malala. Ozy foantsika hoe ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra dia tsy mba misy kisendrasendra. Fa io lehilahy io dia lehilahy efa voatendry io. Lehilahy efa voafidy io lehilahy io ry havana. Ary izy tany an-tsaha tany tsy nieritreritra ninina. Fa lasa fotsiny izy nandeha vita ny asany dia lasa izy nandeha niakatra tamin'ny Jerosalema tonga tao izy inona ny zavatra hitany. Jesosy efa andeha ombona ny zavatra hitany. Ary rehefa tonga teo izy tao anatin'ny vahoaka maro be izay tena ataoko hoe mifanesika ingeny efa na ny vahoaka tamin'izany fa ahoaka tsy vahoaka no nanatrika an'izany atao hoe Jesosy ombona amin'ny hazo fijaliana zany. Fa io lehilahy io no hitan'ny Pilato ilay havana malala
io no hitany miaramila dia io no nalainy dia niteneny hoe oety ty azo fijaliny ty notereny izy tahaka ny notereny izy voatendry izy hitondra ny azo fijaliny io. Halleloia, halleloia. Voafidin'Andriamanitra tsy ny olona rehetrarehetra no mitondrana io ary tsy jiosy koa no mitondrana io fa olona anankiray voafidy tao anatin'ny maro. Ianao ny hafana isika reto mitondra ny azo fijaliny Jesosy reto dia olona voafiditsika. Nandritsika gaga hoe Jesosy misy fotoana miavaka eny foana tsika misy zavatra iavahantsika amin'ny olona fa voafidy angenao e notendrena angenao e nandrasana vanetsana angenao e ianao le reraka eny mihitsiny reraka nosy izy Jesosy nakanezaka amrehetra izay lasa fantatra tsy navesatretan samy mianareo fitsara fa tonga ty lehilahy ty avana malama nitondra anazy fijaliny Jesosy ary zao tena mahavariny mialatsiny netiny lehilahy io inazo be etretinao hoe azo anankiroa azo mahavesatra ngely avana zany tsy maivana ngeza ny azo fijalina zany mavesatra be satria olona no antony eo tsy azo maivana zany tsy le azo ina moa tsy kesika fa tena azo tena mavesatra satria olona no antony eo ambony hazo iny zany hoe mila tena hazo tena matanjaka zany mavesatra. Fa zao netiny lehilahy io le hazo araka ny tekanao teo hoe olona reraka avy any an-tsaha no lanjany hazo io fa vitany tongany. Halleloia, no lanjay ndrefana netiny satria inoko ary tena inoko zato isanjato arivo isanjato fa tao anatin'io fotoana io mbola nanao fahagagana Jesosy. Ina ny fahagagana nataony Jesosy nanome hery an'io lehilahy io hitondra an'io hazo io. Halleloia, halleloia. Mety zavatra tsy hitan'ny olona tsony zany tsy voatantara tato zany fa zavatra inoko zato isanjato arivo isanjato satria raha ohatra rafa io lehilahy io rery nitondra ny hazo fijaliana anankiray ozy izy tsika hoe tena mety ny galera tena hoe tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana re zany galera no lefa reraka nefa mitondra hazo miakatra ny alefa tsy midina ravana malala fanomen'Andriamanitra hery io lehilahy maivana taminy ary netiny ampifaliana misy totsika na hoe voatery ny zava-misy engely afane za izao dia voatery ny zava-misy voatery ny miaramila sy ny voatery ny pilato sy ny miaramila hitondra ny azo fijalina. Inona moa tiako tenenanao? Voatery ny olana, voatery ny zava-misy, voatery ny aretina, voatery ny zavatra avy any amin'ny fiainantsika vany dia milanja ny azo fijalina io fa rehefa nilanjaina io dia maivana io. Halleloia. Dia netiny drafana netiny ampifaliana ny azo fijalina Jesosy tonga ny teny satria herin'Andriamanitra namohana anazy ary za ravina tena mino io lehilahy io tao anatin'ny fotoana farany dravana manana tao anatin'ny fotoana farany lasa mpianatra Jesosy io lehilahy io tsy voafidy tao anatin'ny 12 lahy io tsy tao anatin'ny 70 lahy koa io lehilahy io fa tamin'ny fotoana farany zay nanekeny mitondra ny azo fijalina ozy izy Jesosy any amin'ny Lioka aketsika ny Lioka toko fa Filisteo toko fa 4:10 Lioka toko fa 4:10 andininy fa 7:20 anefa aketsika ny tenin'i Jesosy. Lioka 14:27 ozy izy Jesosy hoe nazovy tsy mitondra ny azo fijalina ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Halleloia. Nizany zany eto tsy miteny mihitsy hoe kristianina dia midikan'izay manaraka an' Jesosy za mino an' Jesosy dia midikan'izay mpianatra Jesosy za manona ny anaran'i Jesosy dia midikan'izay mpianatra Jesosy hoe za mivavaka dia midikan'izay mpianatra Jesosy. Tsia
fa Jesosy dia milalaky mazava tsara niza ka tsy mitondra ny azo fijaliana tsy manaraka azy dia tsy azo lazaina ho mpianatra. Nisy lehilahy anankiray tao anatin'ny fotoana farany, tao anatin'ny ora farany, ry havana malala voafidy ho mpianatra Jesosy io lehilahy io. Dia tsy izy izany fa Simona izay lanjan'io hazo io niakatra teny Golgota ry havana. Amin'izao andro farany izao, sao dia mba hainao ny tokony ho fidinao mpianatra Jesosy faraparany ry havana. Efa mavo Jesosy, mbola manana fotoana izy hifidianana mpianatra. Fa ny mpianatra ho fidiana dia ny olona afaka ilanja io azo fijaliana io, hitondra an'io. Halleloia. Hitambahoaka, hitapoky, hitam-pirenena, voasoratra tao anaty Baiboly satria vahoaka rehetra nahita fa iny Simona milanja ny azo fijaliana Jesosy ry havana malala. Voasoratra ho mpianany. Ary inoko fa tao aorianan'io ny fiainan'io lehilahy io tsy voalaza tao anaty Baiboly fa inoko fa niova ny fiainan'io lehilahy io ry havana malala. Misy zavatra niova, nisy le arerahana, le fisasarana rehetra teo, le zavatra tsy normalina ny ainany teo. Ny olona rehetra miasa amin'ny atoandro normalina ny fiaina finazy tsy normalina, fa inoko ry havana fa tao aorianan'io, tao aorianany nahafatesany Jesosy dia niova ny fiainan'io lehilahy satria lasa mpianatra Jesosy io lehilahy io. Halleloia. Halleloia. Ny azo fijaliana Jesosy ry havana, hozy izy Jesosy manao hoe maivana ny entako, maivana io fa ny olona tsy dia hitondra. Izany azo fijaliana Jesosy izany tsy aretina, tsy ozona, tsy fahampotehana, tsy izany natao hoe azo fijaliana. Betsaka ny olona manamboamboatra saina fotsiny dia miteny hoe eny Jesosy efa potika izao ny fiainana, misy aretina mahazo anazy, misy ozona tena mitranga mihitsy ny fiainan'ny olona. Dia ny olona hoe eny Jesosy entoko ny azo fijaliana. Ry havana malala, raha reny ny azo fijaliana dia tsy nanasitrana aretina mihitsy Jesosy, tsy namaolana mihitsy Jesosy nandritry ny fotoana nisiny, tsy namangana akory Jesosy na maty anankiray. Raha reny ny azo fijaliana. Fa tonga teo ny olona ohatra marary dia miteny fotsiny hoe lanjao fa azo fijaliana io, fa eto dia lanjao fotsiny io fa io ny azo fijaliana anareo na namody. Izany natao Jesosy raha ohatra ka izany natao hoe azo fijaliana, tsisy fahagaganana ataony izany, afaka tsy nanao ninina izy. Sarosainy Jesosy ny marary rehetra, ny tapatapahany ny ozona rehetra, natsangana ny maty rehetra, ny vany ny fiainan'ny olona, namboariny ny fiainan'ny olona. Satria reny zavatra reny, tsy reny ny azo fijaliana fa reny ozona, zavatra mampahory ny olona, zavatra noho ny vokatry ny fahotan'ny olona na noho ny zavatra maro samihafa dia tonga ny aretina sy ny sisa dia nisotrahan'i Jesosy reny. Fa ny azo fijaliana, ny azo fijaliana ry havana malala dia io zavatra nanjainao noho ny fahamarinana izay hijoronao io. Izany natao hoe azo fijaliana izany. Milanja azo fijaliana ankehitrika ty havana, tiantsika mitandrina sabata lava ty milanja azo fijaliana tsika ry havana malala, ititsika manao akanjo motina isan'andro ty milanja azo fijaliana tsika ry havana, isika tsy mihinana zavatra maloto na dia ny tenantsika satria lotontsika amin'ny biby maloto. Milanja azo fijaliana tsika ry havana malala, isika manao sitrapon'Andriamanitra. Reny ny azo fijaliana lanjainao reny. Fa tsika rehetra nge miala mahity maivana ngely izy maivana amin'ny voalohany ohatra mavesatra izany. Ny olona fotsiny no mitazana, ny olona ngely havana malala tamin'ny fotoana io, le vehivavy rehetra nitomany tsy nahanetry tsisy olona mihitsy ngely havana teny ao apika anao ry Simona mba hitondra ty azo ty. Ozy ny olona vomafy ozy ny olona, iny lanjalanja hazo miakatra iny, vomafy. Izay ny fahitan'ny olona, hazo mavesatra be iny, iza koa ny lanjany, tsy mila n'iny izay ndana lanjaony ianao. Izany ngely havana nataon'ny olona. Izay tsy manampy anao izany, lanjao fa ianao no te hifidy any, ndana hoeto. Mety tsara ery mavesatra izy izany, mety memezan'ny olona ngely havana. Ary ny fijerin'ny olona mavesatra tokoa ilay izy satria mariny hazo anankiroa tsy valana dia jerena tena ohatran'ny mavesatra. Dia kivon'ny olona hoe tena tsy mahazaka an'iny
avelan'ny olona fotsiny mitomany ariana amin'ny ariny vehivavy maro mitomany midradradrana fotsiny mahita Jesosy fa izy tsy lanjaniny zany tsy anampy an'ny Simona ilanjaniny zany izy ampy anazy fotsiny rehefa mitomany aria lavilavitra ery izy satria ny fijeriny iny mavesatra eny raha tazaminy io dia mavesatra io afana fa rehefa tena lanjainao io halleloia tsy mavesatra io vitanao tsara io ary tonga anao eny amin'ny toerana tokony isy azy io halleloia tonga anao hatramin'ny farany io ny afana malala rehefa lanjainao ampifalia tsy maintsy tonga anao io tsy mampanina ny olona raha tsy milanjana io vahoaka marobe atapitrisana ny teo fa lehilahy anankiray no nilanjana io fa tsy maninona izany ny zava-dehibe dia zao voafidy io lehilahy io no fidina tao anatin'ny maro io lehilahy io ary tsy ny olona rehetra natao ilanjana io fa maninona ny tsy jiosy maninona fa na ny tsy jiosy no lanjana io niakatra teny ary tsy anankiray tamin'ny mpianatra kory aza no lanjana io fa mbola nisy taona anankiray tao nahafahan'i Jesosy ny fidy lehilahy anankiray any an-tsaha hitany fa reraka miasa fantatra sy mavesatra etany ho Jesosy manao hoe eto ny fotoana ahafahako mifidy anao mpianatro eto ny azo fijaliako halleloia hoeto ny azo fijaliany Jesosy fa vitanao tsara milanja io isika ny voafidy tonga n'izany azagaga ianao nanetsika metra-panontaniana Jesosy fa manina ny olona rehetrarehetra ny tsy mba mety manina zay miavaky fa manina ny olona tsy tsoatranay ka ny olona rehefa na malaina ny olona rehefa na tsy te hitotra fa ianao no voafidy ianao no voatendry halleloia hitondrana io dia hoeto lanjaoa asitrapon'Andriamanitra zany ary raha teo mpianatra Jesosy ianao androany dia lanjao am-pifalinana azy fijaliana fa maivana aminao zany Jesosy ihany ny mehery anao hitondrana io tonga anao tsara ny amin'ny tanjona io halleloia mivavakintsika amin'izao fotoana izao inao fanampaheranao zany ten'Andriamanitra zany androany tsika teninay androany Jesosy manaiky hoentiko nazy fijaliana izy any teny an'izay io zao Zokiberta ny teny hoe manaiky any Jesosy hanao irakao ilanja nazy fijaliana halleloia tsika rehetra mba hiteny tahaka an'izany daholo hoe Jesosy ekeko zany voafidy ekeko lanjaiko Jesosy malala aza mijanona mitehatratra sy mitomany fotsiny tsika tazana an Jesosy fotsiny tsika fa raiso ny anjaranao raiso ny andraikitrao dia hoeto ny havana fa mila mitondra ny ianao halleloia mila milanja an'io tsika mba ho mpianatra Jesosy marina tokoa maina Jesosy malala sotranao zay Jesosy halleloia misaotra ny mampionitsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra zay mino afa voaraintsika rehetrarehetra zay afatra zay halleloia dia misaotra azy tahiny tompany mampionina dia lanjao koa ny azo fijaliana ianao koa dia ampaherezana amin'izany ten'Andriamanitra zany mahereza milanja ny azo fijaliana fa tsisy olona tsy milanja ny azo fijaliana tsy milanja ny azo fijaliana ka azo lazaina ho mpianatra Jesosy halleloia dia tahiny tompo ary misaotranareo mifankasitrahana mino fa mampahery azy koa ny fankasitrahana zay ataonareo dia misaotra azy amin'ny toriteny mahafinaritra be tombositra dia mitombo fa soavana dia mahereza hatrany hatrany fa le vavaka maraina io betsaka ny tsy mahinao an'ilay izy fa izaho manokana misy fotoana koa tsy mahefa rehefa mahinao dia tena mandrafitra ny tontolo androko mihitsy ny vavaka maraina fandanana vavaka maraina zay ataony mampiony io dia mampahery azy amin'ny anaran'i Jesosy halleloia misaotranareo rehetrarehetra ihany koa Luka 7:20 zavatra roa ny resahantsika eto androany zavatra telo hoe ny amin'ireo vehivavy maro ny tomany tokoa dia ny amin'ilay lehilahy anankiray ny lanja sy ny amin'ilay azo fijaliana zavatra telo reo zany no hodikodonantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy zany Luka 7:20 andiny 29 ka hatramin'ny 20 no vakiany mampiona teo amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nitondran'i Jesosy izy dia nahita lehilahy akirenianina anankiray atao izy Simona izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra iny azo fijaliana nanaraka an'i Jesosy ary izy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy fa Jesosy nitodika anao hoe ry zanaka vavan'i Jerosalema aza mitomany fa mitomany iny tenanareo
sy ny zanakareo. Alleloia, amen. Ajanontsika eo ny amin'ny rehefa ndeha zany Jesosy hitondra ny hazo fijaliana dia amin'le filmy iny tokoa aloha hitantsika tena mienjera mihitsy Jesosy satria tena reraka izy. Ny tena marina voalaza ny tenin'Andriamanitra sy ny mpandinika fa raha ny herin'i Jesosy dia tsy mitovy amin'ny herin'olombelona. Raha olombelona tsotra no natao tamin'ny zavatra natao tamin'i Jesosy, na dia ilay polonais, dia ianareo misy polonais matanjaka indrindra maneran-tany zay ny anarany, na iny ary izy moa anarany izy iny raha izay matadidy misy polonais zay izy ny lehilahy matanjaka indrindra maneran-tany, matanjaka be zay izy, le batafaty be sy ny sisa ireny. Mario izy moa tsy tadidiko. Na iny lehilahy iny ary dia tsy naharitra lazonady izay niaretan'i Jesosy, ka na dia teo aza reny kapoka itsivy amin'ny telopolo sy kapoka karavasy tao amin'ny lamosina sy ny sisa ireny dia tsy ny raha very taminy hatreny ambany teny dia tsy nahatonga teny ambony hazo fijaliana hoe mbola velona zany. Zay ny fandiniana manam-pahaizana. Zavatra tena tenena zany dia zao, natonga n'ity lehilahy ty any amin'ny Matthieu toko fafito amby roapolo moa dia voalaza mihitsy iteny io ihany any amin'ny Matthieu toko fafito amby roapolo dia zao voalaza ny teny Andriamanitra andiny faharoa amby telopolo. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona, ka izy notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy, noterena. Satria n'inona? Satria tsy zakan'i Jesosy intsony le hazo mavetsatra be. Fa raha ny tena marina, raha amin'ny herin'Andriamanitra nomeny an'i Jesosy, raha amin'ny Andriamanitra sady olombelona an'i Jesosy, dia tsisy olana tamin'i Jesosy afaka nisy an'izay niran'Andriamanitra ty ary hitondra ny hazo fijaliana ho an'i Jesosy. Ny tena marina dia zao, nisy fahasoavana ny sokafana ho ana olona anankiray tao anatin'ny maro teo amin'ny toerana io. Alleloia. Tena hoe natokana ho anazy, nomena anazy ilay fahasoavana dia ny ahafahany hitondra an'ilay hazo fijaliana, noterena. Teo tokoa hoe nisy olona be dia be ankoatra anazy, olona be dia be ny teo. Fa rehefa misy ren'ilay kilalao le loka misy an'ilay manao an'ilay milalao loto reny dia zao, misy olona anankiray ihany matetika no mahazo ny jackpot. Teto a Frantsa zao vao nisy voaingana toetra ny be dia be mihitsy an'ilay hitako, firy amina centaine de millions d'euros ny azon'ilay olona anankiray, olona ray ihany no mahazo an'io. Ka teto betsaka ny olona teo, fa nisy jackpot anankiray tena niavaka dia ny fahafahana mitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Voninahitra zany ry havana malala. Marius mihitsy misaotra ny rahalahy tojo ry izy vao aingana mihitsy izy manao recherche. Marius mihitsy anaran'le lehilahy matanjaka be tena io, matanjaka iny dia olona maro zany ny teo fa oriavana ho an'ny olona hitsoahana zany hazo fijaliana zany, fa ho an'ny hafa jackpot zany ahafahana mitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Teo tokoa nisy olona be dia be ary samy nanana ny fetsiny ny olona. Reto nisy vehivavy betsaka ny nataony nitomany. Hozy ny olona hoe Jesosy mitodika teny Jeruzalema, zanaka vavin'i Jerosalema aza mitomany fa mitomany iny tenanareo sy ny zanakareo. Zao ny antony, tsy ho etsony Jesosy. Mbola teo Jesosy hitanareo ireo fiangonana, ireo zanaka vavin'i Jerosalema ireo, dia hoarin'i Jesosy amin'ilay fiangonana izay nakorotan'i Jesosy teo an-tokotany. Ny Jesosy zany izy tena tiany fiangonana. Jesosy amina tena tiany fiangonana.
hankanatra ny anatin'ny tokotanin'ny fiangonana aza tena ny diovony sarontiny Jesosy na dia tamin'ny tokotanin'ny tempoly aza nisy nanao varotra sy business sy zavatra ohatr'izany satria tiany Jesosy. Ary Jesosy ny teny hoe mitomaniny amin'ny tena hoe za tsy hoetsony tsy hoetsony anakorotana ny zavatra tsy mety tsy hoetsony anadio ny falotony hatrany amin'ny tokotanin'ny tempolinareo fa mitomany ho anareo sy ny zanakareo. Inona moa ny zanak'ireto avy reto dia ny fifohazam-panahy rehetrarehetra ny zanam-piangonana rehetrarehetra ny fitoriana manaraka ty ariana. Ary raha miteny anao fa misy zanaka vaviny Jerosalema sy ny zanany misy zafikely zafindohaniny tonga taty amintsika ty mampitomany no mijery azy mampitomany. Alleloia. Amin'i Jesosy zany tsy ampy ny ino am'izany ny hetsika nataony retondreto ny sasany ny tomany fa ny sasany nandray andraikitra. Hoy izy le lehilahy anankiray le Kirenianina hoe lanjaiko ty fa tsy zahako ihany ny fantsika amin'ity. Any natao olona fetsy ry havana mahay manararoatra ny fahasoavana mandalo eo aminy efa tsy mibatany tsy olana efa milanja sisany ataony milanja fotsiny. Hitanao rehefa mahatonga antsika tokony avita ilanja ny azo fijaliana tsy mifantsika eo ary tsika. Jesosy nge mifantsika teo mafy nge zany mifantsika eo zany fa tsika tsy mifantsika eo ny ilanantsika fa ny milanja fotsiny. Ary marina ny tena mampionina ity lehilahy ty dia mahavariana ny fiainany. Zao mahavariana ny fiainany tena mampionina teo fa tokony tany amin'ny tamin'ny 7 ora tany io Jesosy no mifantsika teny ambony fijaliana io zany tena tany tamin'ny 8 tany nandeha ataontsika hoe mbola amin'ny fito sasany maraina dia io lehilahy io avy taiza avy any an-tsaha. Za ary mieritreritra fa olona tsy avy niasa tany an-tsaha io tsy avy niasa tany fa mety mpiandry sa. Ny mpiandry sa zany dia mbola kely karama noho ny mpiasa any an-tsaha noho ny mpamboly. Ary io dia mety karazana olona mety amin'ny mampiandry sa azy dia anisan'ny asa ambany zany miandry sa zany miandry sa amin'ny alina. Mety olona tena kelikely ambany mety irakiraka fotsiny eo an-tanàna mety olona tena hoe le ira-botsy mety kelikely karama reny dia miasa amin'ny alina. Hitanareo le tsy mifidy asa mety ambany nono sy mihiky mihitsy ny asany tamin'izany. Zany hoe olona tena olona madinika olona fa nasa mihafa azy tamin'ireo olona ireo olona rehetra nitomany sy naraka hoe avy natory ireo noho ny fo. Fa ity lehilahy ty tsy natory izy tamin'ny alina olona ny fo. Halleloia. Olona ny fo ara-panahy raha tonga dia ny fanena tamin'i Jesosy. Ny fanena tsy saty tamin'i Jesosy io lehilahy io ary vao tonga dia nitodika tany aminy masony miaramila romanina eto dia forcera zany hoe tena le voalaza io mantsy dia hoe nisy lakinana atao hoe Simona avy tany an-tsaha raha hoe dia 20 amin'le Luka 20 ary raha nitonona an' Jesosy izy dia mitana lehilahy dikan'le mitana eto miforce. Voalaza ny tena andriamanitra ny amin'ny marika any amin'ny Matio 7:20 any io tantara io ihany le Matio 7:20 notereny. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy Kirenianina anankiray atao hoe Simona ka izy notereny hitona ny azo fijalian'i Jesosy. Zany hoe réquisitionnena mihitsy zany sitrapony izy moa ny andeha hifady kisoa sitrapony izy moa ny andeha hiala pataloha sitrapony izy moa ny tsy sotro labera intsony sitrapony izy moa ny tsy andeha hivoakala intsony notereniny zava-misy notereniny zava-misy. Ho anareo tsy fantatro ny tereniny nareo na tonga anareo nivavaka misy aminareo ny tereniny aretina romaniny ny aretinareo ity misy aminareo ny tereniny
olana ara-pitiavana ino ny romanina nanerenareo hitondra ny azo fijaliana ny anay zao trosa be ny romanina anay ary tena kapiteny mihitsy fa ny anatsina dia niterena forsena hitondra olana efa hitondra azo fijaliana forsen'ny olana fa zao ry havana malala tsy nampaninina nefa le izy ho an'ny olona nijery ndre mampalahelo io lehilahy io no forsena handray ny azo fijaliana hitondra ny azo fijaliana mahafinaritra be anay le fandinihana natao mampionona teo hoe io hazo ito ngery avana ka mavesatra iretinareo hoe hazo mazaka olona sady avo be ny azo fijaliana Jesosy ke tena avo be dia tsy haiko ohatran'ireny madriebe ireny zany tareo le fanaovana potirana trano ireny anakiroa amin'ireny no netiny tsy haiko ho lasa ho zakan'olona anakiray tokoa ve zany ry havana fa tsy zakan'olona ray zany na boakare kely anakiroa rehefa mikaikaikitsika rovina ihany reraka be boakare kely fa tena madriebe le tena lingesy zany anakiroa amin'ireny ndray mitsangana ndray mitsovalana minetiny Simona Kirenianina tsy vitan'olombelona hoy ny ten'Andriamanitra izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra nomeny azy izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra Jaona 1:12 tsy fidiny an'io lehilahy io nandray an'io fantatry Jesosy fa tsy vitany fa mbola mirakla tokoa nataony Jesosy zay dia nanome ny hery an'io lehilahy Kirenianina io ahafahana mitondra ilay azo fijaliana ry havana malala ny vokatry zany dia zao tena lasa mpianatry Jesosy tokoa ity lehilahy Kirenianina ity ny firenena Kirena dia any Libia amintsika miteny zao Libia any amin'ndry tompola colonel Muammar Kadhafi zany any ny firenena Kirenianina raha am'izao tsika miteny zao lehilahy libianina zany ity jerena tantara dia Tripoli ny anaran'ny ny renivohitra ny firenena Kirena Tripoli am'izao tsika miteny zao Libia tsy jiosy fa libianina tonga lasa iny lasa zanak'Andriamanitra tonga lasa mpianatry Kristy satria ny ten'Andriamanitra dia miteny amin'ny fafito amby roapolo hoe nazovo tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy Jesosy fa nohatra amin'izany niza manaiky hitondra ny azo fijaliana ka manaraka dia ho tonga lasa mpianatra izy ary jerinareo tsara zava-mahafinaritra be amin'ity tantara ity tsy ity lehilahy ty ihany hitanareo ry havana tsy izy rery ihany ny tonga lasa apôstôly mpianatry Jesosy fa hatramin'ny vady amanjanany reka jerentsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka rehefa ankehitrika Marka mitantara ihany fa any Marka 5:10 Marka 5:10 andininy fa 1:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mitantara ihany ary Simona Kirenianina izy nandalo avy tany an-tsaha dia niteny hitondra ny azo fijaliana Jesosy dia misy ao anaty fonteny le Simona Kirenianina hoe rainy Aleksandro sy Rofosy iza moa Aleksandro sy Rofosy anisan'ny mpianatra nahery fo niarana nompo an'Andriamanitra tamin'ny Paoly zany Aleksandro sy Rofosy ary marian'ny Paoly manokana mihitsy zany ary Rofosy zany any amin'ny Romanina any amin'ny Romanina 4:11 rehefa andeha Paoly dia zao niteneny tsy mba adininy Romanina 4:11 veloma amin'ny Rofosy ilay voafidy ao amin'ny tompo ary amin'ny reniny sy ny reniko tanao ry havana
ny ten'Andriamanitra dia miteny mazava tsara amin'ny asan'ny apôstôly. Afaka itsika izay teny izay mba tiako jerenao androany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andimy parika amby telopolo. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia hoy izy roalahy, minoa Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao. Inona zany ny vokatry ny fitondrany Simona n'ilay azo fijalian Jesosy? Izy voavonjy. Asa apôstôly izy, izy voavonjy tamin'ny fotoana farany. Araka ny teny mampio lahy tsy nanampohan'izany io. Ny olona mandeha manao alibavaka sy ny sisa, izy miambina sa. Avy niasa alle. Olona kelikely karama ambanimbany karama avy niasa alla irakiraka. Fa izy ny voafidy tanatin'ny maro no terena nge izy ry havany. Isika reto nge ravina terena mihitsy andray fahasoavan'Andriamanitra fa mitsoka an'izany tsika. Fa nefa n'Andriamanitra mihitsy le arato manery atsika ho tafiditra anatin'ny fanjakana hitondrantsika ny hazo fidiny nefa tsika mitsoka. Fa tsy afaka nitsoka ty lehilahy ty satria teo amin'ny Romanina na hery vaika teo anatrehan'ny Romanina teny hoe eto io hazo fijaliana io. Fa raha tsy zany tsy haiko tsony mbola fonony ianao na ho kapaina ny sabatra na tsy fantatra na ho gadraina dia niraisiny le fahasoavana, niraisiny le hazo fijaliana, nitondra inona teo amin'ny fiainany, nitondra famonjena ho azy sy ny ankonany. Ny vadiny apôstôly, ny zanany apôstôly, ary ny préciser Paul mihitsy hoe ilay voafidy ny Tompo. Halleloia. Ny rainy voafidy, ny reniny voafidy noho ny rainy, ny zanany voafidy noho ny hetsika izay nataon'ny rainy. Raivana malala. Teny aminao androany manao hoe raha misy amintsika eto mandalo olana, miatrika olana ianao na miatrika ady. Za teny aminao fa misy hazo fijaliana tian'Andriamanitra ho entinao. Vao miteny ny olona hitondra hazo fijaliana dia mitsoka ny hazo fijalian Jesosy. Saingy satria tsy fantatry ny olona ny atao hazo fijaliana, ny devoly kely avana manana hazo fijaliana mampijaly, manana zioga mampijaly nke ny devoly ry avana ampitondray ny olona. Fa tsy fantatry olona zany fa mandeha amin'iny ihany ny olona. Rehefa Jesosy miteny hoe eto ny ziogako, mianara amiko, eto ny hazo fijaliana, dia mitsoka ny olona hoe mafy be zany, tsy vitako zany. Hivavaka hoe tsy vitako zany. Raha mivavaka ianao androany, raha raisinao ny hazo fijalian'i Kristy androany, tsy ianao rery ny voavonjy. Fa hatramin'ireo ankonanao ireo dia ho vonjena noho ny amin'ny hetsika izay ataonao. Tianao ve ny ankonanao? Raha tianao ny ankonanao, anjaranao no mandray ny hazo fijaliana androany. I Alexandros Rofos sy ny reniny tsy nitondra hazo fijaliana. Fa napitan'ny rainy taminy ny fitiavana an'Andriamanitra, napitan'ny rainy taminy, nampalalan'ny rainy azy Jesosy Kristy ilay nety ny hazo fijaliana. Dia nandray ihany koa ireo, nandray ny filazantsara ireo, nandray ny vaovao mahafaly ireo, dia lasa nivavaka ireo. Dia misy ankonana ny an-danitra any amin'izao fotoana izao ry havana malala. Ankonana anankiray voavonjy izy menaka avy. Noho ny inona? Ny amin'ny hazo fijaliana. Matoky sy mino fa voarainao izay hafatra izay. Andaontsika anao tahaka ny Simona Kirenianina, efa tsy isika ihany no nandeha hifantsika eo, dia andao lanjaina. Ndao mba ho fetsifetsy ry havana. Efa tsy mifantsika eo ihany, andro farany izao, mifanenina amin'ny Jesosy mitondra ny hazo fijaliana anao androany. Ndao entina ny hazo fijaliana. Raiso ny hazo fijaliana dia andao bataina fa ho an'ny an-danitra isika. Ahereza daholo ny zanak'Andriamanitra, aza kivikivy, fa ao amin'ny asa fanompony mahafinaritra io. Misy ady lalovanao ao fa voalohany indrindra
tsy ianao rery-tsony no miady ary tsy ianao mihitsy aza ny miady fa raha mandalo ady ianao azo fijaliana retina anatin'ny fanompoan'Andriamanitra tony fa tsy mahatonga areti-po fa aza matahotra ianao na dia misy fotoana ianao mety malahelo tsy mitondra areti-po io mba mitomany any tsika rehefa manompo an'Andriamanitra fa tsy mety tratra ny gros cœur ry havana malala satria maninona satria ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dao ary ataontsika tira mahafinaritra be hoe iny lalan'iny misy azo fijaliana ho lanjaina dia ao tokantrano ianao mitsangana mihitsy ao amin'ny toerana misy anao dia tena lanjao mihitsy ny azo fijalian'i Kristy fa avofonjy antsika izany savita iny tompo ivavakintsika aorianan'izany ira izany Alleluia. Rahantsika vavaka izany toriteny izany ry havana malala dia rahantsika vavaka ihany koa izany izy izany. Misy azo fijaliana mila lanjaintsika ary
tsy voatery miandro romanina iforseanao ihany koa ianao. Fantatrao zao ny tombontsoa fa mahavoavonjy anao sy ny ankonanao ny fitondranao ny azo fijalinan'i Kristy. Aza miandro olana, aza miandro problème vao mivavaka. Aza miandro romanina sy Pilato iforseanao hitondra an'io vao hitondra ianao. Mety mbola anatina fiadanana ianao amin'izao fotoana izao, hisory an'Andriamanitra. So mihitsy ny anararotanao andrombahanao ny azo fijalian'i Kristy. Fa ho hitanao fa ho lasa lavitra io fiainanao io. Hatrany amin'ny taranakao faramandimby ane ho voavonjy. Ny zanakao, ny vadinao, ho olombanina, ho lasa apôstôly. Tsy adin'Andriamanitra ny hitahany satria ianao nanaiky mitondra azo fijaliana. Samy mahery, samy hita iny tompo, minao fa voalaitsika ny hafatra. Mba nivavatsika amin'izao fotoana izao dia ndao an'olo tena hiteny hoe Jesosy io. Raisiko. Jesosy io. Tena entiko izany azo fijaliana izany amin'ity androany ity. Sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Matoky izay Jesosy fa tananao mahery tokoa hanome anay an'izany hery zany. Omeo hery zay Jehovah-Andriamanitra mba ho tonga zanakao. Omeo hery zay Jesosy hitondrany ny azo fijaliana. Jesosy malalo. Omeo anay ny hery ahafahanay mandeha manatanteraka an'izany Jesosy malalo. Mialenanao zao amin'izao andro farany zao. Be ny zavatra mety mitady hampiembotra ny olona rehetra amin'izao andro farany zao. Be ny zava-mitranga nefa Jehovah zay matoky anao. Zay matoky anao ary ny tananao mahery ane omba anay tsirairay avy. Ny tananao mahery ane hikasika anay tsirairay avy hanome anay ny hery, hanome anay ny ositra ahafahanay mijoro lalandava. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Tenenanay ny anaranao, ankalazaina mandrakizay ny anaranao Jehovah fa lehibe sady masina. Da io reto mpanomponao azavelanao irery fa milanao. Ataovy mifanena aminao mba ahafahanay mitondra ny azo fijalianao Jesosy hoentinay amin'ny alehanay. Lalana misokatra ho anay makany an-danitra zany. Fa soavana ho anay ny ahafahanay mitondra an'izany. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Halleluja. Amen. Ivavaka tsika ao aorinan' ity iray ity. Ivavaka ho an'ny firenena na vavrodina ao aorinan' ity izay ataontsika ity androany. Meno finaritra daholo tsika rehetra. Halleluja. Lasolo vety ataontsika amin'ity izy ity dia ivavaka marina ny fotoana ranam-bavitsika rodinina avy eo dia vavaka ho an'ny firenena ranam-bavitsika. Ani futaji ni sautaku Nikala unambayanaku Tupo wejeiku tsutiza Amarakana Tupo wejeiku tsutiza Iti amsuna unyangavi mitala Zani futaji ni sautaku Nikala unambayanaku Tupo wejeiku tsutiza Amarakana Kachifanta chuakuri Baini fiara kureja de fureri Ori tupuo Sinafunda Nusunguivo Bautara Yana para Saputena Tumisala Sala Chifuna Ula Takamba Wakakali Kumari Kali
sani Kena farina tifuku famana nanao Pefitia sinafuni Kamanura tuksimapai Karasiluza fitiavana masayangama Efavela Efavela kakiza Tupo ejeri kututiza Iti amsuna nangavi nitala Tani futa jini fautaku Nitala unabayanaku Tupo ejeri kututiza Ejeri kututiza Ejeri kututiza Ivavaka ny firenena ary ranabavy-rotina amin'izao fotoana izao. Tainy tompo ranabavy-rotina. Alléluia. Pastera milakamy tainitony koa atsika tsirairay manaraka zao fandaharana fifindrona zao mbola hiara hivakoka isika tompo ray masina tsara indrindra ary misaotra midera mankalazana marano amin'izay isaorana ianao Andriamanitra satria lehibe ny fitiavanao izay menao anay tsirairay avy satria nina zanaka lahtokona izay mba tsy misy very izay tsirairay avy mba samby handray anjara amin'izany fiainana mandrakizay izany isaorana ianao izany fanolorana izany zanaka izany Jesosy malalao nampianatra ny tokoa ianao tamin'ny teny izay henty ny fanifona-teny amin'ny alalan'izay fanekeny amin'izany azo fijanona izany satria ekenay koa izany Jesosy malalao ekenay izay fanoloran-tena izay menao anay tsirairay avy ekenay izay fanoloran-tena izay namonjenao ho anay tsirairay avy mba samby handova izany fiainana mandrakizay izany ekehtiny tompo misaotra ary amin'izao fotoana izao dia raha misy zavatra izay tsy araka ny sitraponana ataonay tsirairay avy hoe tompo mangataka anao amila heliko anay amin'izany famindramponianao anay izany avela heliko hoe tompo mamindrafo aminay anao fa voniko hanompo anao izay voniko hanaradianao izay raisy ny fonay tsirairay avy izay nanaraka ity fandaharana ity na dia misy koa ny olona hanaraka ity fandaharana ity na hino afitra izay nihety ny fanompovavina sy fanompolanateny mba samby haneky izany fanompoanana izany haneky mba hiala ny faharatsy ana rehetra satria natety amin'ny hazo fijaliana ianao hamonjeny zanak'olombelona satria fitiavana lehibe tokoa ny menao anay izany Jesosy malalao ankehitiny tompo resy izay tsirairay avy ingany samby haneky samby hanotra ny tena eo anatrehanao ary hitondra izany namoana sarotra zavatra lalovan'ny eto ambony tany mba samby hiaritry amin'izany zavatra rehetra izany aharitra ny fanompoananao indrindra izay kristianina rehetra izay efa manaradianao efa mahalala ny sitraponao ingany ka tsy helitro fa hiroso hatrany ankehitriny koa izay Jesosy malalao hitondra ny firenenany hitondra izany malagasy rehetra ao amin'ny firenenany eo ao mbola maro izy re Jesosy fidinao satria mbola maro tsy manaradianao mbola maro tsy mahalala ny sitraponao tompo aoka iana hanjaka amin'izany firenenanay izany firenena izay voafidinao firenena izay mba hanana fahamarinana mba hanana izany fiainana mandrakizay izany satria araka ny teninao sambotra ny firenena izay manana Jehova ingany samby hanana Jehova izany mba ho aka rehetra amin'izany Madagasikara izany tompo
mariko an'izao fotoana izao Andriamanitra. Anisan'izay marary any lopitaly, manana olana amin'izao fotoana izao, mitaintaina marary saina, marary fo Tompo, sitrano izy ry Tompo. Mety misy mbola tsy mahalala anao izy ry Tompo, ka siny fo tsirairay avy samby ahalala anao, hanaradianao ary hibebaka fo eo anatrehanao. Amin'izao raha mareny izao toteny izao, inganeo izy mba ho voakasiny fony, hanasitrana an'izay aretiny izay marary eo aminazy, hamahaolona problema zay misy eo aminazy. Kasiny fony amin'izao Tompo, hanaradianao, haneky izany tondra hazo fijaliana zany, hoakanay ao amin'ny firenenanay any. Amin'izao koa Jesosy mariny rekamboty amin'izao fotoana izao, mila kasiny misy amin'ny tokantrano tsirairay avy, mety misy mijaly amin'ny ara-tokantrano, mety misy mijaly amin'ny arabola isan-karazany arety zay mandoza amin'izany firenenanay izany. Vahay izy ry Tompo, ingany samby haneky anao aby izy ry Tompo, ampigadrano amin'izao fotoana izao. Mety misy manana ny mariny, mety misy manana tsy mariny, mariny magnano zavatra tsy mety Tompo, ingany izy ry samby hanompoana hanaradianao, samby hibebaka hiala faratry anarehetra amin'izao ora faran'izao. Ahoana Jesosy izay raha tsy manana anao, very tsy fanantenana izany. Ingany mivahoaka rehetra Tompo, mba samby hanana fanantenana eo aminao, mba samby tsy verinainy amin'ny fanompoana an'andro iny. Ny kristiana rehetra zay mitondra hafatrany amin'ny fahamarinana, ingany mba handeha amin'izany fahamarinana zany, ingany mba tena samby hilazana izany hazo fijaliana zay Tompo, apetraka eo am-pelatanànan'ny Madagasikara rehetra, ny olona vahoaka rehetra na mitondra izany fanjakana, mitondra izany malagasy rehetra izany, anahikasika izy ry Tompo, samby andeha amin'ny fahamarinana izany, apetraka eo am-pelatanàna izany vahoaka rehetra izany Tompo. Nino afo hanahikasika ny fony izy ireo ny fanana masina, hanan'izy ireo satria raha tsy taho ny fanana masina avy aminao, dia tsy afaka hanaraka anao. Taho ny fanana masina avy aminao izy ireo, mba samby hanaradianao. Izany vakoka zany Tompo, apetraka eo am-pelatanàna Andriamanitra, ka resy izay vakoka izay sandatra isan'ansanany, aza taho verinay izao hafitra entinay isan'ansanany Tompo, mba hahitana vokany eo avy aminao. Hamoa bebe koa amin'ny araka anahy izay tsirairay avy. Ary raha iravahitra izahay, ingany nahomany tsirairay avy, ary anjelina masina hitovy isan'ny tokantrano ho anay tsirairay avy Tompo. Ary raha hifoha maray, ingany samby hifoha amin'ny ara-pahasalamana, amin'ny fifaliana, amin'ny fahasambarana, satria sambotra izay manana anao. Misaotra reo, misaotra Jesosy malalana, voninahitra reo ihany ho anao. Fiadanina kosa ho anay tsirairay avy. Halleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranambavy Rodiny tsika tao anatin'izay vavaka matsiro be nentin'izay. Andriamanitra manakira-pahasoavana any amin'ny fitianao ranambavy Rodiny, dia tahiny Tompo fanatera amin'ny ankonanao. Dia tahiny Tompo tsika rehetrarehetra misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbola sy tokeny amin'ny ranolanitra sao dia eo nefa tsika raha-pitso alina. Ezahantsika mihitsy nisy ny fotoana raha-pitso alina, maly tsika tsy hisy fandarana, androany misy dia raha-pitso tokony isy satria raha tsy miova ny programako dia amin'ny alakamisy dia somary lavidavitra ny tenako dia tsy ho tafody ara-potoana, ka ny amin'ny alakamisy moa zany raha tsy hisy ny fiovan'ny programako dia tsy hisy ny fandarantsika amin'ny alakamisy, fa izana izy kosa amin'ny zoma. Ka dia mamy fotoantsika raha-pitso samy tahiny Tompo akiradio.radio12345.com no ahafahanao mihaino ny onjam-peo akiradio dia samy tahiny Tompo, samy mahery isika menakavy ry havana malala raha-pitso indretsika mioneto dia samy tahiny Tompo. Mahery eza daholo ho an'i Jesosy reriany ny voninahitra. Halleluia, amen. Mahery eza daholo.